candidat ben'ny tanàna tia mavakina karatra no raisy ny filoha nasionaly ny antoko androany. Bazarbe ao Toamasina may ho tolakandro io. Boriboritany fahadimy napetraka ny sarona dalina ho fiatrehana ny fahavaratra. Raha mahafinaritra tompo klasy tompo vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ianao amin'ity sabotsy alina ity ary manasanao ampanajany izahay hanaraka izany hatramin'ny farany. Isan-tarantsika ny vaovao ity dia ny fitsidihan'ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara atao amin'ny faritra vakina karatra atao. Noraisin'ny filoha nasionaly ny antoko tima tany Andranomanelatra androany ireo candidat ben'ny tanàna ao amin'ny faritra vakina karatra. Fotoana izay ny fampiresahan'ny ray aman-dreny sy zanaka moa ity fotoana ity. Ndeo arantsika ny ango-baovao. Candidat 140 vonona hisedra ny fifidianana sy ny vahoaka. Izay no hita taratra nandritra ny fionana tamin'ireo candidat avy ao Antsirabe voalohany, Antsirabe faharoa, Mandoto sy Betafo, niaraka tamin'ny filoha nasionaly ny antoko tima Maro Karavalomanana tany Andranomanelatra androany. Nandray ny toromarika rehetra hiatrehana ny fifidianana amin'ny 17 Novambra ho avy izao izy ireo. Speak up there na hoe feo. Zay ihany le hoe pouvoiran'ny feo. Dada ihany ty fa hoe miantsara fa misy miavaka maro dia feo zay. Nizarany trakefany amin'ny resaka fitarihana sy ny fitantanana ny filoha Maro Karavalomanana, efa be ny tanàna ny arivo raha teo moa ny tenany melohany na voafidy azy ho filoham-pirenena ka rariny sy hitsiny raha manome ny tondrozotra ahafahana mahazo vokatra tsara ho an'ny commune izy. Fotoana ra ihany koa ty fionany ity namosahan'ireo candidat ny etaetany sy ny ahahiny. Nampanantena ny filohan'ny tima fa anampy ireo candidat tima rehetra na ny eto amin'ny faritra vakina karatra izany na amin'ireo toerana hafa misy ny candidat tima. Misy candidat tima avokoa ireo distrika eo vakina karatra. Ray ao Antsirabe voalohany, 50 ao Antsirabe faharoa, 7 ao Mandoto, 7 ao Betafo, 3 avy ao Antanifotsy, 4 avy ao Faratsio ary ny 2 kosa avy ao Ambatolampy. Taorin'ity fiofanany ity dia niaraka nitsidika ny toerana fiompiana ny ombivavy Bernono ao amin'ny Tico Farma ao Andranomanelatra ny rehetra. Nandritra izany ny nanamafisan'ny filoha Maro Karavalomanana fa azo atao tsara ny mampandroso amin'ny alalan'ny fiompiana sy ny fambolena. Fantatra fa ao aorian'ny vakina karatra dia ireo candidat ao aloatra Mangory indray no handray ny filoha nasionalin'ny tima. Ny vaovao manaraka izay hoentina aminao dia nisy ahoana loza mahatsiravina indray androany tao amin'ny renivohitra ny faritra Atsinanana atao. Ny rehetra io tolakandro io ny Bazarbe ny Toamasina raha araka ny fampitam-baovao avy amin'ny mpanao gazetiny MBS ny Toamasina dia tsy mbola fantatra mazava ny nahatonga ny afo. Nanadio-tsena ireo mpivarotra tao Bazarbe androany ka nihidy aloha avokoa ireo mpivarotra. Fotoana fohy tao aorian'ny fidin'ny tsena nefa nanomboka ny firetany. Tao amin'ny épicerie iray ny fantatra fa niatombohan'ny afo. Raha ny vaovao voaray avy any an-toerana trany dia trano fivarotana manodidina ny 30 ny may ary saika may avokoa ny épicerie tao amin'ny Bazarbe. May ihany koa ny ampahany tamin'ny fivarotan-kena ary ny fivarotana hani-masaka. Efa voafeny afo ary ny farimbonan'ny mponina sy ny mpamonjy voana ary ny seran'Antsambon'ny Toamasina ny famonoana ny afo. Izay ny mikasika ny vaovao makasika ny famaizana ny tsena tao Bazarbe ny Toamasina iny fa lafo vaovao hafa kosa indray ity dia mitoy androany ny etsy-bahoaka entina andavana ny fandravana ny trano sy ny fanotofana ny tanimbary eny Ambotrimanjaka. Tsy anakatsakana ny vahoaka fa dia itoro ary anakana trano ny vahoaka anio ny heviny anohitra ny antso-jay mahazo azy ireo ny amin'ny fidinan'ny mpitandron'ny filaminana teny Ambotrimanjaka. Mbola manamafy moa ireo mponina sy ireo izay maneho ny tsy fifaliany teny an-toerana ny amin'ny fanoherana ity tetikasa tanamasoandro ity dia mafy hatrany ny hetsika ary tsy anaiky hatramin'ny farany ireo vahoaka n'Ambotrimanjaka ny amin'ny tena ny tanimbary izy ireo. Lafo vaovao manaraka izay hoentina aminao dia ny faran'androany ny fivoriam-be ny fikambanana silamo Amadia izay natao tetsy Andavamamba. Andiany fa 5 moa ity nitanterahana ity ary loha hevitra niraisina tamin'izany dia hoe ho modely mendrika ny mpaminany Masina Mohamed. Ndeo raha antsika ny fanazavana.
tsy afaka ho lasa musulma ianao raha toa ka tsy manasa tsy mino an'ireo mpaminany rehetra tafiditra amin'izany Jesosy koa raha toa ka tsy mino amin'ireo boky rehetra ianao dia tsy afaka ho lasa musulma tsara raha toa ka ianao manelingelina ny olon-kafa dia tsy afaka ho lasa musulma marina ianao satria izany zavatra izany ny tehibozona na zavatra hafa izay mihaino isika androany dia tsy islam marina izy dia nampianatra isika hoe fitiavana ho an'ny rehetra tsy fankahalana na iza na iza ireo tompony andraikitra avy any ivelany Madagasikara izay dia tonga aty aminay tamin'izany fiainambe izany. Ny eo amin'ny fampandrosoana ny commune Antananarivo renivohitra kosa indray dia teny mahatony androany ny commune Antananarivo renivohitra no nanohy ny asa fampandrosoana tamin'ny alalan'ny boriboritany fady fanazavana. Tsy mitsahatra ny manasolo vahoaka ny commune Antananarivo renivohitra manohy ny asa fanadiovana sy ny fanaovana fotodrafitrasa teny mahatony soavy masoandro androany ny mpiasan'ny commune notohizana tamin'izany ny asa izay efa natao teny Alarobia nataony boriboritany fahadimy ary efa herinandro izay no nanombohan'ny asa. Ny mpiasa avy amin'ny boriboritany fahadimy ihany no miara-misalaha amin'izany fisokirana ny dalina tsentsina fanaronana sy ny fametrahana ny sarina dalina ary ny famerenana amin'ny laoniny ireo mpavy mikorotana no natao ho an'ny olona mpampiasa ny lalana teny an-toerana faly izy ireo noho ny fanamboarana na dia misy aza ny fanelingelenana noho izany dia mitondra fisaorana ho an'ny be ny tanàna lalao-ravany manana sy ny ekipany izy ireo. Araka ny matombo avao izay nampahafantarana taminao tany am-piandohana dia ny kandida avy any amin'ny faritra vakana karatra indray androany no ampahafantarana anao misy 320 izy ireo ary toy izao hitantsika ny sary izao. 7 ireo kandida be ny tanàna tiako i Madagasikara manomboka miatrika fiofanana miaraka amin'ny filoha nasionalin'ny antoko Marc Ravalomanana izy ireo. Fifidianana manakaiky ny vahoaka ny fifidianana be ny tanàna ka zava-dehibe ny fahafehezana ny fitantanana sy ny fitarihan'olona na ny leadership. Antsirabe voalohany Girivo Randrenarsoa, Antsirabe faharoa Rakotonoela Jean-Claude Roland, Antsirabe faharoa Belazao, Ratovo San-René, Antsirabe faharoa Ambodranandrina, Ramanuel Nandreanaivonirina Fanomezantsoa, Rateo Antsirabe faharoa Ambatomena, Randremampionina Ratary Antsirabe faharoa Ambohibary, Rakotomalala Jean Duval Antsirabe faharoa Andranomanelatra, Rabe Manana Patricia Antsirabe faharoa Sahanivotry, Rakotoarsoa Ray Etienne Antsirabe faharoa Ambohimiarivo, Razafy Mamonjy Jean-Jacques Antsirabe faharoa Ambohitsimanova, Dr Vonjy Rafaralay Malala Antsirabe faharoa Alatsinainy Ibity, Andremboanginy Arivo Jean Robena, Dadakaty Jean Vola Antsirabe faharoa Vinany Garena, Betafo Rakotosona Jean-Paul Joseph Rapaoly Betafo Tritriva, Rantanirina Ray Elianina Betafo Alakamisy Anaty Vato, Ravalson Ery Betafo Andranomafana, Rakotoarsoa Voahirana Rita Betafo Betafo, Andriany Menjanahary Dawily Betafo Ambohimasina, Rakotondrina Jean-Fide Roland Betafo Mandritsara, Randremampionina Jean-Jacques Ramsezaza Betafo Antsoso, Mandoto Randremamonjy Soa Jules Augustin Mandoto Betsoana, Razilia Rakotondraibe Mandoto Ankazomiriotra. Androany ihany koa dia nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy teny Anosavaratra ireo kandida be ny tanàna sy mpanolotsaina avy amin'ity toko tiako Madagasikara tao amin'ity commune ity tarigetra ho an'ny mpikatroka mo ao anivon'ny antoko tiako Madagasikara dia ny fandresena. Dia rahantsika ny angomavao Germaine Menjanahary teo amin'ny sariny tokora Marolahy. Mitondra ny larana voalohany ao anatin'ny bileta tokana Andriambatoroby izay natolotry ny antoko tiako Madagasikara ho kandida be ny tanàna ao amin'ny commune Anosiavaratra district Antananarivo Avaradrano. Niaraka nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy nandritra ity fotoana ity ihany koa ireo mpanolotsaina izay miaraka aminy. Andriambatoroby zany no kandida tiako Madagasikara eto amin'ny commune Anosiavaratra dia eo ihany koa ireo mpanolotsaina izay miaraka aminy tena nisy ambaratonga tokoa satria nalaina sy natsoina ireo olona rehetrarehetra izay tia rotsaka kandida tiako Madagasikara dia tao anatin'izay izy rehetrarehetra ireo zany no safidianana satria nisy karazana atao hoe fisafidianana na koa hoe misy koa atao hoe sondage izay natao tamin'izy ireo
dia nisy koa fanadihadiana natao tany amin'ny fokotany tsirairay ihany dia atao anatin'izay zany no nafahana namoaka an'izy ireo zany. Isan'ny laram-pahamehana sy maika amin'ny commune Anosy Avaratra ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Mpamboly daholo ny ankabeazan'ny olona eto tatsaha ny rano nefa eto tsisy maina tena maina ny toerana ny mahatonga an'izany ny fanotorana tany aloha ao ny fanaovana ny fandavahana sy ny fangalana fasika fanaovana biriky tsy hoe manakana an'ireny akory fa ny fanatsarana ny fomba fiasa miaraka amin'ireny zany na merenana n'le fambolena na ohatra nay ohatra ny commune amin'izany hoe fambolena zany satria anisan'ny tena nanana lanja tamin'izany ny teto. Ny tonga miaraka no fanombohana ary ny miasa miaraka no fahombiazana. Ny fiaraha-mientana rehetra no ahafahana mitondra fampandrosoana ho an'ny commune. Nambaran'izy ireo fa tarigetra hatrany ny tondra fandresena ho an'ny Antokotima ao amin'ity commune ity. Avy eny Anosy Avaratsika dia ndeha kosa hoe tsy amin'ny commune Ambohimanambola indray. Anisan'ny laharam-pahamehana ho an'ny candidat tiako Madagasikara ao amin'ity commune ity ny sosialim-bahoaka. Androany ihany koa no fampahafantarana ny candidat ben'ny tanàna avy amin'ny Antokotima sy ireo mpanolotsaina. Germain Menjanahary Tokramary lahatrany. Manolotra amin'ny vahoaka Ambohimanambola fa dia Ramatoa Nenina Tenaina no candidat ny ben'ny tanàna ny tiako Madagasikara eto amin'ny commune Ambohimanambola. Ngano tananao madame Nantenaina Raha Gasson mitondra ny larana fahadimy ao anatin'ny bileta tokana no natolotry ny Antokotika Madagasikara hofidiana ho ben'ny tanàna ao amin'ny commune Ambohimanambola. Raha toka mitondra ny larana fahavalo kosa ireo mpanolotsaina miisa 10 miaraka aminy. Fotoam-pivavahana no nanokafana ny fotoana fanolorana tamin'ny fomba ofisialy azy ireo izay natrehiny ny solombavambahoaka voafito tao amin'ny distrikana Avaradrano tamin'ny anarany Antokotika Madagasikara Géry Randriambolaina. Fampandrosoana ifotony izay ny tena zavatra maika zany hoe fijerena ifotony mihitsy ny fotom-piveloman'ny tokantrano tsirairay dia ao anatin'izay ihany koa ny resaka sosialy fahasalamana fampianarana ary fandriampahalemana efa tena ao anatin'ny fanomanana tanteraka ary na izany ary nefa tsy maintsy mametrapetraka sy manampy an'ireo asa efa natao hatrany fa efa tena ao anatin'ny fahavonona tanteraka. Tonga avokoa ireo solotena 5 esam-bohitra avy amin'ny Antokotika Madagasikara sy ny mpikatroka tiako Madagasikara niatrika ity fotoana fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny candidat hofidiana ho ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina miaraka aminy reto. Tsy ala amin'izay fampahafantarana ireo candidat mirotsaka amin'ny anaran'ny Antokotika Madagasikara izay ihany tsika andeha izotra amin'ny lalam-pirenena faharoa iny raha ny marimarina kokoa dia ao amin'ny distrikany Manjakandriana ao. Misy 770 ireo candidat ben'ny tanàna avy amin'ny Antokotika Madagasikara ao amin'ny distrikany Manjakandriana. Anisan'izany Andriamatoa Jean Bosco Randriamparany avy ao amin'ny commune Ambohitrolo Mahitsy no misy azy ary manana vina izay mifandraika indrindra amin'ny tanjon'ny Antokotika Madagasikara ny tenany Noro Fitiavana sy Mathieu Francine nanao fanadihadiana ty nantoerana. Izy no Andriamatoa Jean Bosco Randriamparany candidat ben'ny tanàna tima avy ao amin'ny commune Ambohitrolo Mahitsy district Manjakandriana larana voalohany ao anatin'ny beleta tokana. Andriamatoa Jean de Paul Rambony Manana sy Andriamatoa Jean Randrena Solokos no mpanolotsaina miaraka aminy. Vonina hitsinjo ary hampandrosaingana ny commune Ambohitrolo Mahitsy ny candidat sy ny mpiara-miasa aminy. Manana ny fahaleovantena manokana izay satria izay commune misy anay dia manana tsena ary ny tantsaha dia mpamboly sy mpiompy ary ny commune Ambohitrolo Mahitsy district Manjakandriana dia ao ny famokarana tongolo sy petit pois izay tediavana lalam-barotra. Lahara-pamena ho an'ity candidat ity ny hijerena akaiky ny lafiny ny fandriam-pahalemana, ny fampivoarana ny tantsaha, ny fanabeazana, ny fahasalaman'ny mponina, ny foto-drafitr'asa eo anivon'ny commune. Teo aloha mponina dia anisan'ny tena niatana satria ny mponina ny amin'ny commune Ambohitrolo Mahitsy dia mpamboly sy mpiompy daholo fa nanomboka tamin'ny taona 2024 nakaty dia mandry andriranantso ny vahoaka satria be ireo dahalo mpanafika, mpangala tromby, mpamaky tsena ary manao takalon'aina amin'izao fotoana izao. Mba ahafahan'ireo candidat ben'ny tanàna miatrika ny fanomanana ny fifidianana ny 17 Novambra izao sy ny andraikitra mahaben'ny tanàna, mahazo tombo manokana ny candidat team noho ny fisian'ny fiofanana sy ny fanomezana torolalana ho azy ireo.
tapitra ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao tany tokantrano niaraka taminay teto hatramin'ny farany isorana ny mpanao gazety sy ny teknisiana ny aran'ny salahy manome fotoana anao ny tenako ho amin'ny manaraka indray veloma tokola